entin'i Pasteure RATIANARIVO Léa. Misaoran'i Jehova ry fanahiky. Jehova Andriamanitro, lehibe indrindra ianao, fa mirapiratana sy voninahitra no fitafinao. Amen. Vavakitsika tompoko. Izany tokoa no teny mivoaka amin'ny vavanay amin'ity maraina ity ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, satria lehibe tsy takatry ny sainay ny fahalebiazanao. Tsy zakan'ny masonay ho jerena ny famirapiratany voninahitrao ary mamirapiratra ny fahazavanao. Izany famirapiratanao izany no nazahoanay tsiraray avy tombonandro amin'ity maraina ity. Fahavelomana no natafinao anay ka dia mankasitraka mankatelina miankohaka manoloana izany fitiavanao izany, miarabanao mpanetretena manorika ny tongotra masina ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Masina loatra ianao ary dia ndreto zahay Jesosy manavao ny fanoloran-tenanay ho anao. Aidino ny fanainao masina Jesosy aminay tsiraray avy. Haizanay mandray ny fahatsim-panavy aminao ary dia aoka izahay tsiraray avy hitombo finoana eo anatrehanao. Tendreo ny lenan'ny mpanomponao izay ampita ny Hafatra ao amin'ity maraina ity, ahafahanay tsiraray avy Jesosy miaina amin'ny teninao. Dia mitenenina Jesosy Kristy tompo, lay mpanjaka, lay tompo, lay fahazavana izao tontolo izao. Aleluia. Amen. Ampitombona ho amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompo ary ny famirapiratany voninahy enania iseho sy hanapaka eo amin'ny fiainantsika. Ny tenin'Andriamanitra izay hanorenantsika ny vatsim-panahy amin'ity maraina ity dia ao amin'ny bokin'ny Salamo faha 120 andiny voalohany sy ny faharoa. Psaume numéro 121 verset 1 et 2. Amin'ny anaran'i Jesosy. Manopy ny masoko amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjenay? Ny famonjenay dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no mitondra antsika amin'ny lohateny hoe Raiso ny teny fampanantenana avy amin'ny Jesosy Kristy. Raiso ny teny fampanantenana avy amin'ny Jesosy Kristy. Izao vanim-potoana iainantsika zanak'olombelona ito ambonin'ny tany izao dia anisan'ny fotoana mampikaikaika, mampamoy fo, mahakivy sy ny zavatra maro samihafa hoy ny olona rehetra. Miseho amin'ny lafiny maro samihafa izany fahasarotam-piainana sy fahakiviana izany. Etsy andaniny izany maro ireo manam-pahaizana, manan-talenta, mpanao politika, mampiseho sy mizara, manaparitaka amin'ny fomba samihafa, ilazan'izy ireo fa hain'izy ireo ny mitondra, manafaka, manome vahaolana, manay maivana ireo fahoriana sy ny zavatra maro iainana sy mianjady eto amin'izao tontolo izao. Say mihitsy aza ny sasany milaza fa izy ireo no hitondra miaraka izao tontolo izao ho any amin'ny avo ary avy aminy ny ampamirapiratra sy hahatonga fiainana sy fahatsarana ho an'ny izao tontolo izao. Amin'izao vaninandro iainantsika antsoina hoe crise mondiale dia mipetraka ny fanontaniana hoe any amin'iza no hitodika sy hantoraka? Raha tsy manana vahaolana na fanafody fanafana amin'izao crise mianjady amin'ny izao tontolo izao ny olombelona, tsy mahita vahaolana maharitra sy matotra tanteraka izy ireo, inona na iza ary no afaka mamonjy? Ny any ataon'ny olona sasany dia
mijery sy mankafy ireo zavaboary manodidina azy, mba hanalavirany sy hanadinoany vetivety ireo olana sy tebiteby iainany isan'andro. Ao ny manao ny daniny kibony na tafalatsaka ao anatin'ny fahotana sy ny fakapana maro samihafa mba hanadinoana vetivety ihany koa ireo fahoriana izay mianjady isan'andro. Kanefa tsy izay indrindra ve no tokony hitondra sy hitarika ny masontsika hiakatra ambony ka hibanjina ilaina hary izao rehetra izao, ary mitarika sy mahatonga antsika hibanjina ka hijanona hijery ireo asan'ny tanany. Rehefa amin'ny fotoana izay tsy hananana hery intsony, toa tsy misy vahaolana, tsy hita izay lalakombana, dia tsaroa fa misy lalana iray izay misokatra 720 ao anatin'ny 720, 7 andro ao anatin'ny 7 andro. Ary izay lalana izay no tokony hiandrandratsika ny masontsika tsiraray avy ho any amin'Andriamanitra ray izay nahary ny lanitra sy ny tany, sady nanome an'i Jesosy Kristy mba ho famonjena izao tontolo izao, ka mitondra sy mizara ilay teny fampanantenana sy fampaherezana. Tsarovy ry havako fa io teny fampanantenana voasoratra ao amin'ny Baiboly io dia marina, masina, mazava, mitondra famirapiratana, tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ary izay indrindra no milaza fa Andriamanitra no aro sy hery ho antsika mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Voasoratra izany ao amin'ny Salamo 119:1. Ny finoantsika an'i Jesosy Kristy no mamporisika antsika handray sy hisafidy mandrakariva ny tanan'Andriamanitra ray, sy hahatonga antsika hanaiky sy hino ary hampiasa ireo teny fampanantenana rehetra nolazainy sy voasoratra ao amin'ny Baiboly mba hampisy vokany eo amin'ny lafim-piainantsika tsiraray avy. Tsy tokony heverintsika ho any loharanom-pamonjena ho antsika amin'izao fiainana izao ny fianakaviana, namana, na ny harena, na ny fahaizana mampalalana, fa tsarovy fa andraikitry Jesosy Kristy manokana ny fiahiana izay rehetra ilaintsika, na ara-nofo, na ara-tsaina, indrindra ny ara-panahy. Tsy maintsy matoky azy amin'ny fontsika rehetra isika, satria vonona izy hanampy antsika amin'ny androm-piainantsika rehetra, na faly isika, na ory, na finaritra, na marary. Tsaroa fa Andriamanitra dia manana teny fampanantenana ho antsika tsiraray avy, manana teny fampaherezana ho antsika tsiraray avy, isan'andro isan'andro, manoloana ireo zava-miseho sy mitranga iainantsika eo amin'ny fiainantsika. Ary izany teny fampanantenana sy fampaherezana izany dia nomeny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Fa anjarako sy anjaranao ny mandray izany teny fampanantenana izany sy ny fiandran-drantsika sy ny fijerevantsika ho amin'ilay Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany izay namita ny famonjena. Anio ary dia Raiso
ny teny fampanantenana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo, ary tsy sarovo mandrakariva fa ny famonjena asy anao dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Aza miondrika intsony mijery ny tany, fa andrandrao ny masontsika tsiraray avy hibanjina ilay famonjena izay omeny Jehovah Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo avy any ambony. Ho azy rerany ny voninahitra, isika kosa dia handray ny teny fampanantenana sy ny fampahirizana avy amin'ny Jesosy Kristy mba hitombony ny finoantsika. Fa afaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay io, rainay izay namorona izao rehetra izao, namorona ny lanitra sy ny tany, ary nahary anay zanak'olombelona nitovy tamin'ny endrikao. Misaotra indrindra Jesosy tamin'ny fahatsim-panahy nampatsiahivinao anay tsiraray avy tamin'ity maraina ity, fa ny famonjena avy aminay dia avy aminao Andriamanitra, nahary ny tany sy ny lanitra. Ampianaro zahay ara Jesosy hibanjina anao, hijery anao, anantena anao amin'ny alalan'ny famakianay ny teninao, amin'ny alalan'ny fandrenesanay ny hafatrao, amin'ny alalan'ny fitehirizanay sy ny fampiasanay ireo teny fampanantenana rehetra izay voasoratra ao anatin'ny Baiboly Masinao. Mibebaka eo anatrehanao izay Jesosy, noho ny fitadiavanay famonjena amin'ny olombelona mety mitovy aminay. Mibebaka eo anatrehanao izay Jesosy amin'ny fahatokianay olombelona, kanefa ny teninao miteny hoe ho voaozina ny olona izay mahatoky olona, ary ho voaozina ny olona izay manao sandry no nofony, fa ho tahiana kosa izay olona mahatoky an'i Jehovah. Mamindrafy fo Jesosy ka mamelay eloka noho ny tsy fametrahanay anao eo amin'ny toerana izay tokony hisy anao, dia ho tomponay sy mpamonjy anay. Ampianaro izay Jesosy hino anao tanteraka, hatoky anao, fa ianao anie dia miahy anay sy mikarakara anay amin'ny lafim-piainanay tsiraray avy, ary hainao ny mampiasa ny zavatra rehetra mba hahatanteraka ny sitraponao eo amin'ny fiainan'ny mpanomponao. Aza vela hitady hery hafa, aza vela hino zavatra hafa izay Jesosy, fa ataovy mahay miantoraka aminao, ataovy mahay miazakazaka eo aminao mandrakariva, isa-tsegondra, isa-minitra, isan'ora, isan'andro, mandritra ny andro sisa iainanay, dia ho tsapanay sy ho fantatray tokony fa ny famonjenanay avy aminao Jehovah Andriamanitra, mpanao ny lanitra sy ny tany, izay notanterahanao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo zanakao, ka tsy namelanay ho kamboty fa mbola nandrotsaka sy nanome ny fanahininao masina koa ampahery, hanafana, hanazava, hitaridalana indrindra, hanome fahendrena sy fanantenana ho anay tsiraray avy. Aoka Jesosy ny finoana velona anao hitoetra ty anatinay, anio ampitso ary ho mandrakizay. Raiso ny tsodrano izay atolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Hoy Jesosy Kristy Tompontsika, mandehana aza matahotra, manantena fa lay Andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra no efa milaza sy manambara fa endro amin'ny mombanareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ho anao kosa ary ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ny zanak'ondry, ny dera sy ny anja ary ny voninahitra mandrakizay. Aleluia. Amen.